Ravana malala isaorantsika Andriamanitra satria Andriamanitra mpiaino vavaka ny Andriamanitsika. Isaorana ihany koa ianareo rehetra izay nandefa fangataham-bavaka satria midika izany fa mino ny herin'ny vavaka ianareo. Isika rehetra fitahiana lehibe ho antsika ny ahafahantsika manana an'izao fandaharana izao mba ahafahantsika mifampitondra am-bavaka. Izao zany dia hitondra am-bavaka ny Kezia isika. Kezia izay mangataka manokana ny amin'ny fahasalaman'ny zanany. Zanany lahy izay 5 taona sy tapany. Andriamanitra mahafantatra ny atsipirian'ny aretina rehetra ary Andriamanitra mangatahantsika mba haneho ny heriny. Ankoatran'izay dia mangataka ihany koa izy mba hoentina am-bavaka ny amin'ny resaka trosa mba ho voaloha avokoa ny trosan'olona rehetra any aminy ary mba ho azo avokoa ny trosany rehetra aman'olona. Ndao iombam-bavaka ho amin'izay isika, hivavaka isika. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, Ianao ilay namorona anay, Ianao ilay miazona ny zavatra rehetra eo amin'ny tana maherinao, ary Ianao ilay Andriamanitra mpiaino vavaka. Ndreto izany izahay izao Andriamanitra manantona anao, manantona ny seza fiandriananao amin'ny fahasahiana, tsy fahasahisahi-poana akory, fa noho izay nataon'i Kristy ho anay ary amin'ny alalany no ahafahanay manantona anao, manandratra vavaka eo amin'ny seza fiandriananao. Andriamanitra ity havanay ity, ranabavy Kezia, dia maniry izy ny mba ho vanginao amin'ny fomba manokana ny zanany lahy izay tsy salama. Tsy salama eo amin'ny fitenenana, tsy salama eo amin'ny lafin'ny fiatsehana tafahoatra, ary Ianao mahafantatra ny atsipiriany izay fonosiny tsy fahasalamana rehetra. Andriamanitra, ngatahana Ianao mba hamela ny elokay. Ngatahako Ianao mba hamindra fo manokana amin'ny ranabavy Kezia, hamela ny elony ary hanadio azy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Angatahako Ianao mba hamindra fo manokana amin'io zanany lahy kely 5 taona sy tapany io. Fa ny fanarinay Andriamanitra, ampio izay mba ho tena madio fo tanteraka eo anatrehanao, ampio izay mba tena ho isan'ireo izay tena miverina aminao, mibebaka aminao amin'ny fonay rehetra, ary Ianao kosa angatahanay Andriamanitra mba hijery izany fonay torotoro sy mangorakoraka izany, noho ny fanarinay ho voavonjy afaka amin'ny fahotana, ary indrindra noho ny fanarinay ny mba ho henoinao izao vavaka izao. Ka raha sitraka ao Andriamanitra, dia mba ho averinao amin'ny fomba manokana ny fahasalaman'ny zanaky ny rahavavy Kezia, ary manana fanahiana ihany koa izy ny amin'ny lafin'ny ara-bola. Misy trosan'olona ary misy trosa aman'olona. Teny fikasanao dia milaza hoe aza manahy na inona na inona. Fa aoka ny fivavahana sy ny fonana ary ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra, dia izany indrindra Andriamanitra no hivavahanay io anabavy io, mba ho afaka amin'izay mety ho fanahiana, fa mba tena hanana fo mitady anao, fo manana fanariana ny mba ho tena akaikinao ary hanana fiainam-bavaka ambony, ary indrindra fo mahay mankasitraka anao, mba hisaotra anao amin'ny zavatra rehetra. Ankoatran'ireo antom-bavaka nangatahan'ireo, dia azonay antoka fa maro be koa ny fitahiana izay narotsaka ao aminy, dia mba ho isan'ireo izay misaotra sy mankasitraka izany anabavy izany. Tsy toy ny olona maro izay efa voalazan'ny soratra masina hoe any aparany any ny olona dia tsy mahay misaotra, fa mba ho isan'ireo izay mpanome voninahitra anao sy mankasitraka anao any izahay rehetra, indrindra ty anabavinay izay mangataka vavaka ity. Mino Andriamanitra fa tafakatra eo amin'ny seza fiandriananao ny vavaka rehetra, mino fa mahita ny fony io ranabavy io ianao, ary mino fa hamaly izany vavaka izany ianao, ka dia tsy ho ela dia ho fijoroana vavolombelona no alefany eto amin'izao fandaharana izao. Ny vavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy. Amen.